Tsy misy idirany valifaty politika ny fampiatsona ny bentanàna komina Antananarivo renivohitra Ramatoa Iarolala Ramanatsoa tetsy amin'ny Biancomaly sy Rina Rakotomanga izay nanaovana fanadihadiana ary ilay Rarakinampsa izay niakatra Paky androany. Araka nambarany Andriamatoa Gazikara Fenisoa, ministry ny serasera sy kolotsaina no sady ihany koa mpitondra teny ny gouvernemanta avelao izy hanao ny asany fitsarana mba tsy siny tsy maty manota eto amin'ny firenena ary ny fitsarana ihany no afaka manamarina na meloka izy ireo ohatra ny nambarany. Ny fitsarana ihany no afaka manameloka ny olona iray na tsy fa misy fanazavana kosa amin'ny rehetrarehetra reny. Miresaka zao tsika nisy Rarakinampsa sy ny komina Antananarivo renivohitra nge teto Madagasikara teto fa tsy any amin'ny resaka hoe valifaty politika na tsara amin'izany. Ka raha miresaka Rarakinampsa sika zay no mahatonga ny tompon'andraikitra teo aloha 900 tafiditra tao anatin'ny ST ao ihany koa ny vadiny Ramatoa Bentanàna Iarolala Ramanatsoa Rarakinampsa no ampanatsoana reny. Ary zany teny aminareo fa nandraraha boinina 777 reny ary dia mbola miverina mandray an'izany dossier zany ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fanavozana daholo zany rehetrarehetra zany. Eo ngamba ny tena mafanafana sy ny raha hitantsika akoatran'izay mbola mipetraka hatrany moa ny ST ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra izay anovantsika fanadihadiana zany mba hahatonga ny tolona ho tonga hatramin'ny farany. Raha manam-porofo ny fanadihadiana fa tsy meloka amin'ireny raha sy grand dossier reny isika dia mazava ho azy fa miverina amin'ny fiainana andavanandro reny olo reny. Rina Rakotomanga zany resaka raharaha izay tena anivon'ny kompania mpitanterana Madagascar Airlines no antony nisamborana azy amin'izao fotoana izao satria misy dossier vitsivitsy zany izay anovana fanadihadiana ihany koa. Ary mbola nanamafy ny Prime Ministre omaly fa na ny tompon'andraikitra ankehitriny azy dia tsy afaka entehatra amin'ny resaka immunité zany ny tanjona zany dia mba anova tanteraka ho fanovana ny fanaovana politika eto fa hiala ihany koa amin'ny atao hoe tsy maty manota isika fa tsy sanatria akory izay arbitraire izay ndraisana zany. Raha mahakasika kosa ny fisamborana ny mpitarika ny sendika mpiasan'ny Jirama omaly dia nilaza ny mpitondra teny ny gouvernemanta fa tsy resaka fitakiana no antony fisamborana fa kosa no ilay fanapahana jiro teny amin'ny andrin-jiro izay midika ho fanaovana solona ny vahoaka malagasy. Zany hoe fahefanana sendika ve ny mianika potoa dia manapaka jiro lasa atao otazy zany ilay vahoaka amin'izao fotoana izao dia tsy mety zay na zanatra zany nefa momba ny raha Jirama iny dia efa misy fifampiresahana amin'izao fotoana izao ataon'ny sendika ary rapitso fotsiny zany zao dia andray amin'ny solidarité des syndicats ny Madagasikara Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Araka nambarany mpitondra teny gouvernemanta hatrany Andriamatoa Gazikara Fenisoa dia lara-pamehana ho an'ny fitondrana amin'izao ny fiadiana amin'ny tsy maty manota ka tsy jerevana tavan'olona io na iza na izy ary avelao hanao ny asa malalaka ireo mpitsara sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly araka nambarany hatrany.